vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy izy mba azy makasitraka anao atrany atrany tompoko ao anatin'ity fanarahana n'izao fandaharana eto amin'ity fahita lavitra maminao ity ny tenako totomanana tedy no eto amin'ny fanolorana ary miaraba atsika ny ampanajana riavako malalako miaraba anao ihany koa pasteur Ertina avy amin'ny fiangonana Vahaony oloko tonga trany eto amin'ity fahita lavitra ity amin'ireo vokatra ara-panahy vavaka mahery vaika délivrance goavana zay daholo moa zany no anisan'ny afantarana ny pasteur Ertina rehefa pasteur Ertina zany no miseho télé rehefa pasteur Ertina zany no mandeha andalana de vavaka mahery vaika no amantaran'olona signa ihany zay pasteur ialako tsiny manokana miarabanao tompoko manona ny fiadanana tompo amitsika menakavy de miarabanao tedy totomanana am'teny ity zavatra zao ny zavatra misy moa pasteur démocratie moa zany zao zay teteny rehetrarehetra pasteur de tsy tapenambava avokoa ary ny olona ihany koa samy manana ny fijeriny samy manana ny zavatra zay teneniny fa ao anatin'ny fandaharana oziny sy fanafana moa tsika eto amin'ity fahita lavitra ity manoloana an'izany indrindra pasteur ireo karazana teny izay ambaran'olona na ny ray aman-dreny io na ny olona fanolobodirindrina io misy vampitona efa nazavainao teto raha toka misy olona zay miaraka psipa zany mialatsiny am'izay vocabulaire zay nefa manoziny na mamoaka teny ile lehilahy na ile vehivavy manoloana ny renyreny pasteur voafatotra le fiainan'le olona iza no afaka miteny mahatonga an'le oziny tanteraka amin'olona iza no miteny mavova an'le oziny na matorana an'lay fiainan'ny olona pasteur eto ambonin'ny tany de misy tontolo maro misy ny atao tontolo arabola de misy ny atao tontolo ara-panahy misy ny tontolo ny fahaizana mampahalalana ara-tsaina de misy ny tontolo ny sandry sy ny gabarit tsara zany hoe ny hery rehetrarehetra zany misy daholo misy ny tontolona basy herina basy tafondro misy ny sinsisa zany misy zavatra tsy azo dingany eto ambonin'ny tany ohatra raha ny Amerika ianao ny ampiasa ody gasy de tsy de mandaitra any zany azonao zany tsy mandaitra any zany fa hery efa hafa mihitsy no mifiaina Amerika azonao ny any Europa koa ohatra zany misy efa tontolona fanahy mitaizasy fa raha eto Madagasikara ianao de mbola manjaka mihitsy ny tontolona ody ratsy eto sy ny asana tapakazo famosavina raha mbola eto zany ianao de azo andairana azo andairana zavatra tokony afaka mandaitra aminao misy tontolona fanahy eto ambonin'ny tany ary raha ny eto Madagasikara de ny tontolona fanahy no mife voalohany indrindra ny zavatra misy rehetrarehetra eto amitsika ambarako aminao fa maro mpanankarena eto amitsika mpanankarena multimilliardaire tsy mpanankarena fotsiny am'izao izy tsy hoe nitady vola izy de nampiasa vola izy de lasa milliardaire ho azy de nanankarena ho azy fa raha zay ny arenany de poterina mpamosavy izy de tsy maharitra eo izy zay nge no mahatonga ny olona jereva malagasy rehefa miresaka rehefa manamanakatao manankarena de ndana ho anareo am'ireo arenanareo reo de davinareo mpiaro de davinareo fiarovateny mila miaro teninareo fa de jerevo de ino no mahatonga an'le olona voasariky de lasa manompo kalanoro manompo vazimba de lasa manompo sampy de amin'iny fotoana iny izy
mba ohatra maritraritra kely kokoa fa ny faliziny ray tena fampitehina foana fa mba ohatra maritraritra kely kokoa no le mandeha irery satria rehefa ohatra ianao zany tsisy fiarovana ara-panahy mihitsy nefa ianao manakarembe possible foana ianao amin'ny savian'ny olona azonao tena hoe be da be zany mahatonga ny malagasy na manangana trano ary de mitady mpanandro de mandevina zavatra ao anaty tany sy ny sisa satria misy tontolona fanahy be da be eto imbe da be no miteneko anao misy ministra miresaka amiko tsy le ministra am'izao fotoana zao akory fa zay ministra efa mifandimidimby tao de miresaka izy aperinasa mba eto ambavaka pasteur fa za eo anatin'ny gouvernement any ka tena mifamely de mifamely ahoana famely amty famely de misy ministra aperinasa mihitsy makany manoro mitady pitaiza makarianana mitady pitaiza fa mba hitazomana an'le sesy azonao zany zany misy député be da be miresaka am tsy le député am'izao akory fa député mifandimidimby ohatra zany mba zay mifamely zay pasteur de hitanao zany hoe zalahy ambonimbony sian'ireo zany misy fotoana amin'ny familymely any azonao ka eto ambony tany eto de ditotomanana tena mifamely de misy hery de efa nazavaiko teto moa zany le izy hoe resaka rapport de force zany rapport de force manahoana ny hery ao anatinao manahoana ny herin'ny olona mamely anao fa rehefa misy hoa efa nyteneko teto zany le farany teo te di misy olona no miteny aminao manao hoe lehilahy ianao raha ho tafavoaka amin'ny fiainana vehivavy ianao raha azo vady de aleo tonga de miomana hoe inona Andriamanitra ny zavatra ho ataoko manoloana an'izany teny zany fa io zany tsy tonga de tsy mikontona ny atsara tarehanao rehefa ny olona mamely anao amina ody ratsy zay nisy ankizy vavy tsara zany tsara tare zany fa tena potika io tarehan'io zany tsy fantatra fa nytenin'le lehilahy hoe ianao ndray tsy ahazo vady zany fa tonga de ohatra misy ferifery zavatra mangamangana de manomboka misy fofona mivoaka ny anatin'le vehivavy io de io fofona mivoaka io tsy mivoaka raha tsy efa misy lehilahy eo akaikiny eo zany raha ohatra izy zany mandeha rery any anaty izy de tsisy manintsy fa hoe misy mikôtikôty izy de misy lehilahy te anakana de misy fofona mivoaka ny anatiny de mivoaka ho azy fofony io de ninonino nataony de mivoaka ho azy fofony io de misaraka aminy aorinan'iny fofony iny de misaraka aminy le lehilahy tiakavady azy de rehefa tena zoinao misy herina démonie ny herina am'savy de tsy izy akory fa lehilahy niaraka taminy le lehilahy niaraka taminy misy ankizy vavy nisarahany ray aman-dreniny fotsiny zao am'le olotiny de nisaraka manta zany izy roa de navoaka n'le lehilahy koa ny feo ratsy zany vadinao ratsy zany vadinao de tsisy maka vady mandrak'izay ianao de zao zavatra mitranga amin'ny ankizy vavy io isaky misy olona miaraka aminy de tena efa raikitra zao ny fanambadiana de manofy am'izay izy amin'ny alina io le ankizy vavy io zany manofy misy lehilahy mitolona aminazy miaraka tsy fantatry io lehilahy io hoe izy fa manofy izy ao anaty nofy de misy fotoana izy io tsy nofy fa tena iany mihitsy hoe mitolona aminazy io lehilahy io de vo tonga iny fotoana iny pasteur ozy izy hoe tratsan'iny le manofy iny de misaraka ho azy zasy le olo tiako na de hoe rapitso ary ny vodiondry de manjavina ho azy io vodiondry io tsy tanteraky io vo manomboka manofy izy zany de hoe vo anomboka misy olona miaraka de na izy no misaraka am'le lehilahy ho azy na le lehilahy misaraka aminy aorinan'le nofy hoe miaraka amina lehilahy de hitanao hoe misy zavatra tsy voafiehanao zany ao amina tontolona fanahy nday andro nisy zany resaka anao zao zany tontolona fanambadiana zao zany fa ty indray ena tontolona fanambadiana ihany moa ty le ankizy vavy io zany naditra be milalao lehilahy maditra be de nitenenin'le ray aman-dreniny le dadany sy mamany le dadany moa efa maty tam'zany fa le mamany ajanono ahiditra anao io
de maniratsira zany le kizy vavy tena maniratsira an'le mama ka le mama nefa lehibe de nitoy zany any le ditra fa indray andro le mama ny sady mitomany sady mitomany nalahelo misy an'io fasana eo amin'io fasana izy nanozona an'le zanany zo ranomasiko zao e hitany ray aman-dreniko fa raha mbola nateraky ny kiboka ianao de tsy hovanik'olona ianao zo ranomasiko zao anody anao any amin'ny taranakao any amin'ny zanakao fa grave be fa mipetaka io petaka io tedi tena tateorina le kizy vavy nanambady fa fijaliana ara-panambadiana tompoko miainany tena daroka totondry isan'andro ny vadiny mamy daka opa tena fijaliana nandaitsa le tenin'le maman'le hoe raha nateraky ny kiboka ianao de anody anao sao fijaliana mahazo azo zao miaraka am'le ranomafy nafafy eny amin'ny fatsany de nafafy amin'ny masoandro hitanao zao de tateorina le zanany vavy koa niteraka zazavavy fa taky ny nampijaliany le niovehivavy io an'le mamany nampijaliany ny zanany azy am'izao io grave be tontolona fana io nanody le izy ka io zany tsisy io aza misangy retsaka tontolona fana zany aza misangy zavakafa sangina raha isangy fa zany hoe manozona de teny misy fanozonana de teny tontolo ara-pana zany grave ny fiatraika an'izany te di totomana misy ara-pana ara-bola ara-tsaina ara-batanao ianao ireo karazana raha hoe nataonao karazana définition ny tontolo zay miasa ty ambonin'ny tany misy teny zay pasteur efa noentinao ihany zay fa mamerina an'izany kely androany satria tena lina ny am'izany zavatra zay azavain'ny pasteur zany hoe raha tsy misy ery ara-pana miaraka aminao de aza miady amina mpamosavy ahoana pasteur no fomba fiarovantena satria mandaitra de mandaitra ho ianao reo karazana ody ratsy fa mbola eto Madagasikara mandaitra de mandaitra mihitsy zavatra zay ahoana pasteur no mba fiarovantena manokana satria ny akamaroan'ny olona mijery atsika pasteur vavaka miditra am-piangonana kristianina nefa rehefa tarafana ny fiainany de ohatrany manaraka azy eny foana ny oziny tsy hita zany le mampivavaka azy lasa tsisy fiarovana manokana ka mba seka mba antany an'izay pasteur ahoana mba fiarovantena tompoko ny rehefa fanany manafika anao de tsy maintsy mitsofoka amina tontolona fanany miaro anao azanao zay foana rehefa fanany manafika anao ohatra reny le olona tsy mety mahita tory amin'ny alina reny raha vao tsy mahita tory ianao zany amin'ny alina ka hoe tena voandroany zao taloha nanaovana ny totorina azy ty nisy madama hoe fa rotona pasteur tsy matory rotona de nanontaniako izy de tsy mahita avy eo na de adiny ray raha tsy mahita pasteur tsy mahita na de atsasakadiny tsy matory avy eo fa rotona tontolona fana zany tontolona fana zany de io tsisy mahafaka an'io raha tsy mitsofoka foana amina tontolona fana de le izy azony tedi ny olona tsika manko zao rehefa miresaka eto de ozy izy ny olona hoe misitona any amin'ny fivavahana indray misitona satria misy olona tena tsy tia fivavahana mihitsy fa za tena miteny hoe tontolona fana io de fana amin'ny mamahany io ndray andro misy fianakavianay fianakaviako akaiky izy ty tedi ino zany mpiandro fonja reny izy io no ampitandremako hoe aza ty am'le hoe aza ty an'le hoe zany manam-pahefana eto de ampiariko ny fahefako de niasa tany amin'ny sisy tosy tany anindra tany izy zany de mifijery koa azy izy somary maimay vava zay any somary maimay vava zay ny fijery koa an'io le fianakaviana io le ohatra zany le gady efa migady de mety hoe mety fijery koa azy ho amin'ny fiverako azy mbola profiterinao de tsy vitan'ny hoe profiterinao fa mety anaovanao teniteny marary de ny olona tratrany reny tsisy ninina taoka ian'olona manam-pahefanako ian'olona mpitandro amin'ny filaminanako alefa ny olona am'izay ny fanaratsy fa nanomboka tato misy zavatra ohatrany naratsy zay tato ny ozadohany tato hoe tato ohatrany miainga tamina ozatra zay
de nivadika anakany amin'ny lohany de nivadika cancer tato amin'ny masony de nanjavona lasa cancer amin'ny masony de nivadika cancer tany amin'ny foie tany amin'ny natin'ny atony rehetrarehetra tany fa tena nijafajafo zany mandra-pahafatana de izy indray moa zany fianakavianay de tsorona aminao fa tena nivavaka zay nanao délivrance de sitrana izy tambolohany azonao de le fianakaviana moa zany manana ny tokantranony izy netin'le fianakaviany hafa indray zany le aty amin'ny côté ilany netiny nakany ampilanao fanafody sy ny an'ny reny hoe efa anay ty zanakay ty va ty ny ananay iaty zany ianao efa nanao délivrance azy efa sitrana netiny indray any amin'ny fitsaboana hafa tany namarana azy tsy namelan'ny devoly ka inona ny tiako tenenina fijeriko azy oa tratrana rehefa renyle aretiny ray manko ny sitrapanafody ohatra hoe cancer de tena ody ratsy mambadika reny ka nahazo an'izay le fianakaviana izay tena zany ny ainga tato ohatrany hoe ozado kely zany de narary de nivadika anakany amin'ny cerveau de nanomboka nanjavona ny masony de nanomboka io masony ray manontolo tonga de tanjana cancer ray manontolo de tsisy ninina tsony vadika anakany anatin'ny kibony fa grave be zany zavatra eo manko ndraindray le mihita eo amin'ny tontolo ny mpitsara ny teneko hoe fitsarana ndraindray ianao miteny hoe zao ny lalàna zao ny didy zao ny inona de indrindrindra any amin'ny sisisisiny reny fa ny olona tsy mahay resaka nininina akoatrany rehefa nasianao izy defa ty de asiny hatramin'ny tokantranonao fa aloha mijery ny rariny sitsiny de miteny ianao inona ny fiarovana tsara indrindra ho ana mahapasteur anay aloha manolo tena ho an'ny tompo aloha mivavaka fa io misy zavatra tsy vitan'ny volanao io aza miteny hoe zay milaloha miliaraka ny anay tsy maintsy sitrany io zay manana professeur fa misy zavatra tsy vitan'ny dokotera sy ny professeur ary mitoera-pitsaboana dedi rapport de force zay no teny zay noentinao teny baiko kely zay noentinao teo pasteur ny amin'ny rehetrarehetra zay ny fahefana mantsy pasteur fahefana no entin'olona zay tsy manana fahefana anampy azy ahafahany mampitraka zavatra ankehitriny raha ihany koa vola ihany koa pasteur no entin'olona miady amin'ny kambotsy sy ny mpitondra tena ary ny mahantra ankehitriny ka manoloana an'izay zavatra zay pasteur tsy manana fiarovantena le olona virenao ko ihany tompoko zay fanontaniana zay ny olona efa manana ny fahefana zany efa noentinao zay kambotsy sy mpitondra tena nefa le olona tsy mivavaka andray le fanontaniana zay apetrako ndray pasteur bodiny olona ny fanana alain'ny olona n'zao alain'ny olona n'zao aiza ho aiza pasteur zay rehetrarehetra zay teny tsotra andao hivavaka nda ho an'olo tena rehefa sady tsy manam-bola ianao ny tsy mahay lalàna ny tsy mahalala olona ambony tsy manan-karena ny tsy manana sandry de aza manopa olona de aza miteny ratsy fa ny opa tsy mahafaty teny ratsy tsy mahafaty ianao sady tsy manana hery ara-panako fa conseil meko andao hivavaka fa ao amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy te ditoto manana ao ny fahefana faratapo ary lazaiko anao fa ny ainako ny ainatsika inge zany hitanay zany hitanay zany fa ianao na mpitondra izy na manam-pahefana ohatran'izy na kitana firy tsy azonao sangina zany ny olona manana herin'Andriamanitra za zany tena miteny am'izany tsy azo sangisangina ny olona manana herin'Andriamanitra efa nisy mpitondra fanjakana maromaro fandima nge teto Madagasikara nilazaiko anao ohatra azafady miteny amin'ny tantara kely tamin'ny Nga Betsiranana nandroka ny Nga Daoda izy tam'izao fotoana zany hoe nroahana mihitsy Daoda teto fa hoe tsy fantatra moa zany fa anana nazo fotoana fotaoriana n'iny nianjery Nga Betsiranana taoriany nandroany any Daoda tamin'ny andron'i Jesosy mihitsy tadidiko tsara tamin'ny 87 tany hoany nanakatonan'ny fanjakanan'ny fiangonana faky fiainanao amin'ny Kristy fiainanao amin'ny Kristy nanenjehana fiangonana faky tam'izany fa fotoana fotaoriana iny nianjera ny ministry ny aty tany zay nanakatonan'le
le fiangonana de taona vitsivitsy taorinana iny nianjera ny fanjakana tam'izany nianjera ny laharany olona teny avoloha nianjera ny fanjakana tany amin'ny taona 2004 tany hoany nisy fanakatonana fiangonana nataona fitondram-panjakana 2004 tany hoany 2004 2005 tsy haiko tadidiko izy reny fa fotoana fotahorinana iny keo nianjera ny mpitondra fanjakana tam'izany de tadidiko le ministra nomena fahefana nanakatona an'le fiangonana tam'izany tany amin'ny 2004 2005 herinandro taorinany nanakatonany an'io nahazo baiko avy any ambony izy anakatonany fa herinandro taorinany iny niala niongotra teo amin'ny sezany koa izy sezan'le ministra de le flo tam'izany moa nianjera ka io tsy azo sangino aza mieritreritra zany ena hoe zany deba de zany rôla de zany tompo-pahefana de ikitika fingotona ikitika tontolo ara-panahy fa aza miady fa grave ny olona nge zay lazako anao hoe mety mahantra le olona mety sahirana izy afaka tsy manam-bola ianao fa afaka manana ny fahefan'andriamanitra ianao ary raha miady amin'ny olona mpanan-karena sy ny matanjaka ianao de andriamanitra reriany atsona za zany tena miteny am'ireny olona sahirana hoe mahantra hoe dongin'ny olona ny taninay dongin'ny mpanan-karena dongin'ny mpanam-bola donginny zao de ianao zany aza mikikika fotsiny hoe malahelo de mitomany de manozona nefa manozona tsisy fahefana afa mako ny olona hoe manozona de ozona misy fahefana fa ianao manozona anody any amin'ny havanao za anody nefa ianao olona tsisy fahefana akory tsisy fahefana ara-panahy de tsy midona akory zany fa raha olona manana ny fahefan'andriamanitra ny kitianao tsy nitadidiko nisy ministra tam'izany voatsy ela ty hoe anakatona télé tam'izany télé évangélique radio hoe tsy mila ny sekta hoana ny sekta amin'ny manana télé fa 2 mois tsy ampy 2 mois akory to ray volana maherikely de nilaharan'olona teo tsy ny olona amin'io tsy mahalala akory hoe anina fa de nilahatra teo amin'ny 13 000 olona de tonga de tamin'iny ny resaka hoe adaboy ny gouvernement de tonga de nisoloana nanao gouvernement maromaro tsiraisana de le ministra voalohany aniny niongotra voalohany doboka tao nampalahelo amoa any amponja izy am'izao fotoana zao mampalahelo io zany aza miady amin'ny olona manana fahefana ara-panahy aza miady amin'ny olona aza mieritreritra zany ianao hoe za be grady za be galona za milliardaire de iteniteny foana de aza miady aza mitsofoka raha tsapanao fa tsy manana fahefana ara-panahy de ditotomana mamaraparana sady pasteur tsika raha sitraka anatin'ity fandaharana ity manana etsika indray ny fiangonana vanioloko amin'ity volana oktobra iria zay iarahana amin'ny iarahana aminao moa mazava ho azy ny manomboka amin'ny voalohan'ny volana oktobra izy io ary de mitohy foana ka eto indrindra pasteur no anisan'ny tafiditra ao anatin'ny fampitankery zay ho ataonareo ve ny zavatra zay satria tena tsy anafenana pasteur fa ny olona zany am'izao fotoana zao tena verevitra ny akamaroan'ny olona fiakarana vidim-piainana ary tsy mitsahatra mitombo isan'andro ny olona adala raha eto an-tananarivo fotsiny no resahana pasteur azo antoka ve ao anatin'ny volana oktobra miditra io pasteur ho be dehibe indray ny fiainan'olona ho afaka ao anatin'ny ozina ho be dehibe indray ny tokatran'olona izay iarina satria ny fiangonana vanioloko zay indrindraindrindra ianao pasteur rehefa manao etsika ohatrany tsy maintsy ohatrany misy fiantraikany foana eto amin'ny tany sy ny fanjakana pasteur ny talata voalohan'ny volana oktobra mitoy ny alarobia 2 alakamisy 3 de mitohy indray zany izy io ny alatsinainy ny talata larobia isan'andro san'andro zany etsika andavanandro zany izy io latsinainy talata larobia lakamisy isan'andro san'andro mandritry ny oktobra amy 12 hatramin'ny 2 ora de anao an'io délivrance iny tena keo amin'ny adiny 2 isan'andro zany eto amin'ny 3 frera andrefanambojanaary délivrance tena fanapahanan'ireo ozona nalefa nampamisavy fandravanareo herin'ny maizina nalefana avy amin'ny mpamisavy sy herin'ny démonie manapotika fiainan'ny olona reny ny tena atao zany amin'io fotoana amin'ny
ao anatin'ity ray volana oktobra ity tsy pasteretina ny manova fiainan'olona fa andriamanitra rery any tsy ny fiangonana vahaony oloko ny manova fiainan'olona fa andriamanitra irery any ny zavatra to fotsiny dia mampianatra isan'andro ny fomba andresen'ny olona ny herin'ny maizina sy ny herin'ny ozina zay dia mivavaka ho an'ny olona tsika mampianatra ny fomba fivavaka mahery vaiky ao am-piangonana sy ny fomba fivavaka mahery vaiky any an-tanàna ny atokantrano misy azy zay no atoro dia ho hitatsika ny hoe inona fiatraikany fa io tsy maintsy misy fiatraikany ary tsy maintsy misy olona afaka foana tedy totomana mankasitraka pasteur tapitra sady tompoko ny fandarantsika tamin'ity androandroany ity a isorana anao ato anatin'ny tokantrano mazava be ny taridalana zay noentiny mpanompony a tamin'ity fandarana androany ity amin'ny volana oktobra ray manontolo a dia miaona mivantana amin'ny lelan'andriamanitra sy ny herin'andriamanitra mahery vaika indray tsika ka dia eto dia makasitraka hatrany hatrany pasteur ny amin'ireo teny a rehetrarehetra zay fa noentina tao anatin'izay rehetra zay amin'tiana ko azy pasteur hery any zany a ahoana moa zany rapport de force zay moa zany tena noentinao nazavana anazy teo a satria ty amboniny tany hoy ny pasteur te de hoe misy ny hery arabola misy ny hery ara-panahy hery ara-tsaina ary hery ara-batana ka na dia eo a zany ny olona zay manana hery arabola sy hery ara-tsaina fa rehefa tsy misy ny hery ara-panahy de possible ho reraka ny olona hitondra anao ao anatin'ny refy hafa ndray zany a ny pasteur sy fiangonana ao anatin'ny fotoana io ka de mametraka volo mafinaritra ho antsika indray a makasitraka tompoko ny amin'ny fanarahana hatrany hatrany any ity a émission mafinaritra eto amin'ity a fahita lavitra ty a misaotra anao ihany koa pasteur veloma tompoko roapolo taona ny délivrance roapolo taona ny fanasitranana roapolo taona ny fanafana ary roapolo taona ny falovana vahao ny oloko vahao ny oloko zao lazaka izao iezinezina ny fandresena orasina iezinez reo fanananao nangalary ny fahavalinao iverina avy zato endreny tamin'ny septambra teo iny zany a zahay anorona trano dia niainga tamin'ny tsy misy tena tsy misy ninina mihitsiny fa na eniny teny mpanompon'andriamanitra hoe atsangano a dia nanangana nareny le tamin'nympinoana fotsiny zany dia nanangana dia tonga tany mpanompon'andriamanitra mivady a pasteur Ertina tamin'izany no nandeha nitsodrano an'le fototra tsisy ninina mihitsy zay tsisy vola dia tampinoana fotsiny a fa zao a vita somantsara le trano a vita somantsara le trano tena ngeza le izy a eo amin'ny efitra valo eo no goavany zany efitra valo zany zay dia sahirana be tamin'ny andro tany aloha dia narimbady ahako 5 taona no ny sarabady dia niaritra tamin'ity fananana tamin'ity fisina dia isaky manova trano tsy malova trano dia farany nangataka trano tamin'i Jesosy dia nangataka tolotsaina tamin'ny fanahy masina tsy nanambady tsony aho fanakipo tamin'Andriamanitra Rolans zanako mandraky ity fananompan'Andriamanitra hatramin'ny farany ary ny zavatra tena nataoko secret dia nanao asan'Andriamanitra tsy makelikely fa mibetsaka foana na tsy misy na misy a dia ny asan'Andriamanitra aloha prioritera voalohany dia nanaovan'Andriamanitra trano zato tapitisa nanaovana azy farany tsara lika teka mafy de mafy de mafy zahay dia olona karamarama ny kapobatony ny andohanay kapobatony ny andohanareo aiza ho aiza nareo amin'izao dia amin'izao zay a manana kariera manana trano a manana zavatra tsara tena tsara sy nateka mafy de mafy ho an'i Jesosy olona mpikapobato pikarama veta amin'izany say fa tompony pikarama dia zao zay manana kariera maro a manakarama olona maro a voninahitra ho an'i Jesosy fa manandratra ny tompo mampanofa trano zay a dia nahazo tany malalaka fa volombelona mpiara-miasa nahitan'izany a manana tany 1 hectara sy 3 zary zany vahaony oloko vahaony oloko
andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjanao fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahao ny olo vahao ny olo nandefandefety izy mba azy